tsika hiditra amin'ny faharoa telo le izy oa dia faharoa sahatsika zao a ny fitoerana eo anatrehan'Andriamanitra zany hoe ny marina sy ny fifandraisantsika eo amin'Andriamanitra hevitry ny marina anankiray ihany koa lazainy Jaona teo zany a ny atao hoe marina dia mandeha amin'ny mazava zany hoe mankatoy ny tenin'Andriamanitra zay ny atao hoe manao ny marina eto indray a dia arakaraky ny fifandraisanao amin'Andriamanitra mandeha amin'ny marina sika satria mifanaraka amin'ny toetran'Andriamanitra zany satria ny Andriamanitra tsika marina dia mazava ho azy fa manao ny marina koa tsika satria Andriamanitra tsika mazava dia raha ao amin'ny mazava tsika dia mandeha amin'ny mazava ihany koa mifanaraka amin'ny toetran'Andriamanitra ny fandehanana amin'ny marina ka ny fahafahana mahalala ny marina dia noho ny fifandraisan'Andriamanitra ahoana ny mahatonga antsika mahafantatra ny marina ary ahoana ny mahatonga ny jetilisa tsy mahalala ny marina dia io miankina amin'ny fifandraisanao amin'Andriamanitra ihany io miankina amin'ny fifandraisanao amin'Andriamanitra ihany ohatra ny ahoana ilay fifandraisana amin'Andriamanitra tsy le mivavaka be eto fa ny fifandraisana amin'Andriamanitra tena lehibe lavitra noho izany matoa zany mahalala ny marina matoa zany miaina ny marina dia satria ao amin'ny marina zay ihany le niteneniko teo fa averiko tsara izy dia amin'izay azonareo matoa mahalala ny marina matoa miaina ny marina dia satria ao amin'ny marina zay le hoe fifandraisako amin'Andriamanitra ao amin'Andriamanitra mihitsy zay ihany ny mahafantatra ny marina rehefa tsy ao amin'Andriamanitra tsy afaka halala ny marina mihitsy ny fiteniny azy amin'ny teny hebreo dia hoe ektesaleteas ao amin'ny marina ao amin'ny marina ny Jaona toko fa 7:7 eo alohan'le 7:7 le hoe inona ny marina ozy izy Pilato inona natonga amin'ny Pilato nametraka ny fanontaniana hoe inona ny marina iny ny 7:7 dia milaza an'izao hoe hoy Pilato tamin'ny mpanjaka ary va ianao dia namaly Jesosy hoe voalazanao fa mpanjaka izao ny naterahako ary zao ny neviko amin'izao tontolo izao dia aninao izy anambarany marina dia eto le ngezabe eto le resantsika hoe fitoerana eo anatrehan'Andriamanitra arakaraka ny fitoerana eo anatrehan'Andriamanitra ny hahalalanao marina ozy izy hoe izay rehetra avy amin'ny marina dia miainy feoko voilà matoa ianao vonona tia miainy tenin'Andriamanitra tsy mamaky baiboly dia satria ianao avy amin'ny marina io ektesaleteas ny potranao mihitsy dia avy any amin'ny marina satria ianao ao amin'ny marina ahoana indray zany hoe avy any amin'ny marina zany ny potranao ao amin'ny marina ka mahatonga anao tia miainy ny tenin'Andriamanitra io dia zao le izy mandray ny marina sika satria isika jany mihitsy satria tsika marina dia tiatsika ny mandray ny marina fa rehefa tsy marina tsika dia tsy tiatsika le marina zay fa nitoetratsika ny maizy azy atsika mihitsy zany no marina dia zay ny mahatonga antsika mandray ny marina tsy ohatran'ny olona hafa tsy voajanahary zany tsy hoe akory hoe satria ianao ny intelligent indrindra mihoatran'ny olona dia zay mahatonga anao tia mandray marina tsy voajanahary zany tsy noho ny fahaizanao zany tsy noho ny intelligence anao no mahatonga anao te azo ny marina sy mahalala ny marina fa noho ianao avy amin'ny marina no zay sika olona mpanota dia mila teraky ny marina aloha sika zay tsika voatia ny marina sy manaiky ny marina dia hitanareo rehefa avy eo filozofika be zavatra teneniko fa rehefa hitatsika iainantsika le izy avy eo dia azonao ihany hoe tsy maintsy ateraky ny marina ianao aloha avy amin'ny marina dia tia marina dia manao marina ohatra resako taminy ianao mbola tsy mpino tsy nalain'i Jesosy Kristy dia miangona ihany ianao mamonjy sampany ianao fa farany tsy tianao indrindra dia mare tenin'Andriamanitra miaintoroteny kambe ianao maky baiboly kambe ianao raha tsy hoe tantarany Daniela ny lavaky ny liona nga zay ihany mba tianao fa rehefa nandrain'i Jesosy Kristy ianao nahazo fahamarinana satria nateraky ny marina dia nisokatra amin'ny masonao dia lasa nahita zavatra be dia be ao anaty baiboly zay ianao tsy marina zany zay le zava-misy ny iainanao
lasa sokatra dia lasa tia azony marina foany ianao. Dia izay no mahatonga ny olona hoe inona fa ny ampondra miteny ny hitanao anaty baiboly dia ridicule hono zany, fa ianao mahita zavatra hafa lehibe lavitra mihoatra an'izany, satria ny Andriamanitra ao mahay manakombona ny vava amin'ny liona ary mahay manokatra ny vava ny apondra. Zany ny Andriamanitrika, izy nanao an'ireo ko ao tsy vitan'izany. Zay kely izy. Jaona toko 7 zay ny ndika antivo Jaona foana ny atsika zao a. Jaona toko 7:7. Hoy ny navalin'i Jesosy azy hoe lazaiko aminao marina dia marina tokoa. Eto zany zao le marina amin'Andriamanitra fa tsy aletea. Lazaiko aminao fa tsy verité. Lazaiko aminao marina dia marina tokoa raha tsy ateraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Baibolinareo raha tsy nateraka avy any ambony ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Io le marina na voaka avy amin'ny marina nateraka avy any ambony. Io moa ny raisiny Nikodemosy hoe arabaky tena olona dehibe hoe mbola hiditra ny kibondreny indray raha tsy ateraka ny rano sy ny fanahy ny olona dia tsy mahazo ateraka indray. Jaona voalohany toko Jaona toko voalohany 2:12 sy 13. Fa izay rehetra nandray azy dia nomeny hery tonga zanak'Andriamanitra. Zanak'Andriamanitra ihany mahalala ny marina sy tia ny marina ary mandeha manao ny marina. Zay rehetra nandray azy dia nomeny hery tonga zanak'Andriamanitra dia izay mino ny anarany. Dia ireo izay tsy nateraka ny rana ny sitrapon'ny nofo na ny sitrapon'ny olona fa naterak'Andriamanitra nivoaka vao amin'ilay marina. Dia ireo no zanak'Andriamanitra, naterak'Andriamanitra. Andriamanitra tsy manana zafikely fa na ianao zanany na ianao tsy zanany. Ka matoa zany ny olona anankiray mihaino ny marina dia satria izy avy amin'ny marina, naterak'Andriamanitra izy. Matoa izy mihaino ny marina, naterak'Andriamanitra. Dia vokatr'izay dia manao ny marina koa izy arak'le resantsika tamin'ny voalohany teo naterak'Andriamanitra dia manao marina. Jaona voalohany toko 2:7. Raha fantatrareo fa marina izy, marina Andriamanitra, dia fataro fa izay manao ny fahamarinana no zanany naterany. Tanareo fanaraka amin'ilay mahamarina n'Andriamanitra ny zavatra ataontsika. Izay manao fahamarinana no zanany naterany. Jaona voalohany toko 7:7. Mahafinaritra zany tao anatin'ny bokin'ny Jaona daholo zany mandraindray tsy hitantsika le izy hoe inona le marina. Izay rehetra naterak'Andriamanitra ny tsy manota, satria ny voany no mitoetra. Mbola ho jerentsika koa any amin'ny manaraka hoe nandika le hoe tsy manota. Izay naterak'Andriamanitra ny tsy manota satria ny voany dia mitoetra ao anatiny ary tsy mahay manota izy satria naterak'Andriamanitra. Ny ataony zany dia manao ny marina ihany satria izy naterak'Andriamanitra. Jaona voalohany toko 4:7. Ry malala aoka hifankatia isika fa avy amin'Andriamanitra ny fitavana. Zay rehetra tiany naterak'Andriamanitra sady mahalala n'Andriamanitra. Hitanao manao ny marina zany dia tiany rahalahy manao marina mifankatia satria nateraka. Hitanareo voaka avy amin'ny marina ianao dia tiany marina ianao dia manao ny marina ianao zany rehefa avy eo. Jaona voalohany toko 5:4. Satria izay rehetra naterak'Andriamanitra dia maharesy zao tontolo zao ary fandresena izay nandresy zao tontolo zao dia ny finoantsika. Tanao ngeza be io zany dika le hoe fitoerana eo anatrehan'Andriamanitra dia hoe nivoaka avy amin'ny marina venao sa tsy mivoaka efa naterak'Andriamanitra venao. Jaona voalohany toko 5:7. Fantatsika fa izay rehetra naterak'Andriamanitra dia tsy manota fa ilay naterak'Andriamanitra no miaro azy ka tsy mikasika izay kory ilay ratsy. Aleo teneniko ihany ity fa ndreo manitikitika anareo. Ny dikany hoe tsy manota eto zany dia manao ny marina. Zay ny tsy manota eto dia manao ny marina. Ny dikany manao marina dia mandeha amin'ny mazava. Ny dikany mandeha amin'ny mazava tsy hoe miteny hoe za tsy nanota na za tsisy fahotana mihitsy mampandainga an'Andriamanitra tsika raha vao manao an'izay. Fa tsy mahay manota izy satria isaky ny avy manota izy rehefa tafanota dia miaiky ny fahotany. Ao tsika cohérent be ny bokin'ny Jaona tsisy mifanohatra mihitsy Jaona voalohany io. Fa tany amin'ny toko voalohany izy efa niteny hoe raha hoy isika tsy nanotsika na tsy manana otsika dia mampandainga an'Andriamanitra.
fa tany izy ny teny hoe raha mandeha amin'ny mazavitsika maiky ny fahotantsika sika dia matoky somarina izy ka mamela fahotantsika ary manadio antsika ho afaka amin'ny tsy famarinana rehetra ny tsy manota eto zany tsy hoe tsy manota mihitsy kely ary fa zao raha vao manota izy dia maiky ny fahotany dia avela eloka zany naterak'Andriamanitra ka matoa zany tsika mihaino marina dia satria avy amin'ny marina tsika naterak'Andriamanitra dia manao ny marina tsika zany ny fanohatra marina ao amin'ny bokyny Jaona Filazantsara sy ny epistilin'i anankitelo dia tsy diso akory fa ny fanohatra marina ao amin'ny bokyny Jaona dia laingy zay no mifanohatra marina ao vérité mensonge Jaona voalohany toko 2:7 ka hatramin'ny 9 ary zao no afantarantsika fa mahalala azy sika dia ny fitandremantsika ny didiny izay milaza hoe fantatro izy nefa tsy mitandrina ny didiny dia mpandainga tanareo ary ny marina tsy ao anatiny fa na iza mitandrina ny teniny dia tanteraka ao amin'ny marina tokoa ny fitiavan'Andriamanitra izany no afantarantsika fa ao aminy sika zao no afantarantsika fa ao aminy sika izay milaza fa mitoetra ao aminy dia tsy maintsy mandeha toy izay nandehanany koa io zany misy le mahalala io fantatro izy dia misy lay tia fitiavana dia misy le firaisana mahalala tia firaisana vokatra zay fitandremana ny didiny vokatra zay fitandremana ny teniny vokatra zay fandehanana toy izay nandehanany koa ny fanohatra marina zany ozy izy tsika teo dia lay ny marina dia mifanindra-dalana ny fahalalan'Andriamanitra vakitsika teo izy ny marina dia mifanindra-dalana ny fankatoavana mankatony teniny mankatony didiny mandeha toy izay nandehanany koa ny marina dia mifanindra-dalana ny fitiavana fanresantsika teo le fitiavana ary ny marina dia mifanindra-dalana ny firaisana amin'Andriamanitra mitoetra ao aminy misy an'le hoe mahalalan'Andriamanitra tsy haiko raha mbola misy dia ao no itudienao kokoa an'ity Jaona voalohany toko 2:7 ka hatramin'ny 9 ity fa tsy le tidanina ataontsika fa tsy vitantsika amin'ny fampianarana raha vo izay fa nesehontsika fotsiny dia le hoe fifanoheran-marina sy ny lainga fifanarahan-marina sy ny fahalalana an'Andriamanitra fifanarahan-marina sy ny fankatoavana fifanarahan-marina sy ny fitiavana ary fifanarahan-marina sy ny firaisana dia raha manao marina zany ianao dia reo le izy dia Jaona no miresaka tsara n'izany hoe ny lainga dia avy amin'ny satana ny lainga Jaona toko 9:7 hoe ianareo dia avy amin'ny devoly rainareo ka zay sitraky ny rainareo dia tianareo atao izy dia mpamonoolona hatramin'ny taloha ary tsy nitoetra tao amin'ny marina izy satria tsy misy marina aminy raha mandainga izy dia ny azy ny lazainy satria mpandainga izy sady rain'ny lainga averiny intelo mihitsy ny lainga tahaka ny namerenany marina ato indroa hoe tsy misy marina tsy mitoetra amin'ny marina mpandainga rain'ny lainga zay lainga zany ny avy amin'ny devoly fa ny marina avy amin'Andriamanitra dia nefany ny marina dia mitoetra ao ampino io zany le fifandraisana amin'Andriamanitra nateraky ny marinatsika dia mitoetra ao anatsika ny marina dia izay mahatonga atsika tsy mandainga sy tia mandainga ozy izy ny Jaona voalohany raha hoy isika tsy manana otsika dia mamita teny sika ary ny marina tsy ao anatsika ny olona milaza tsy manana ota ihany zany tsy ao anatiny marina fa raha ny tena izy ny marina mitoetra ao ampino Jaona 2:7 efa hitantsika teo faly indrindra fo nisy rahalahy tonga ka nanambarany fahamarinanao dia ny fandehananao amin'ny marina ny pino dia mandeha amin'ny marina satria ny pino dia mitoetra ao amin'ny marina Jaona toko 7:7 sy 8 manamasina azy amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana ary ho an'ny reto no hanamasinako ny tenako mba hanamasina ny fahamarinanao azy io dia fahamarinana mihitsy manamasina atsika mahatonga atsika manana fitiavana mahatonga atsika mankatoa an'Andriamanitra mahatonga atsika mahavita asa an'Andriamanitra daholo zany lefa nianarantsika tamin'ny atao hoe fahasoavana ny fameno sy mirindra ny baiboly fa amin'ny fomba hafa fotsiny no ilazany azy
aty amin'ny Jaona miainga amin'ny tenin'Andriamanitra foana zany rehetrarehetra zany. Raha verenitsika izany arakaraky ny fifandraisanao amin'Andriamanitra no ahafahanao mandray ny marina. Raha naterak'Andriamanitra ianao, raha ao amin'Andriamanitra mazava ianao dia afaka mandray ny marina sy ahafahanao miaina ny marina, ahafahanao manao marina. Rehefa mifandray amin'Andriamanitra tsara ianao dia mahavita manao ny marina. Rehefa tsy mifandray amin'Andriamanitra ianao na ezaka tahaka n'inona ara dia tsy manao ny marina ianao. Zay na i Paoly ara miteny izany Korintianina 1:2-10 ka hatramin'ny 4:12. Mba efa hitanareo hoe mba jerena ty teo mifanaraka tsara amin'le nitenen'ny Jaona teo hoe Korintianina 1:2-10 ka hatramin'ny 4:12. Isika ny nanambaran'Andriamanitra zany tamin'ny fanahy, fa ny fanahy mamantatra ny zavatra rehetra na dia zava-dalina zay ao amin'Andriamanitra azy. Hitanareo rehefa itsika ampino dia tsika anehoan'Andriamanitra dia mahafantatra ny marina tsika. Isika ihany nanambaran'Andriamanitra n'izany tamin'ny fanahy, fa ny fanahy mamantatra ny zavatra rehetra na ny zava-dalina zay ao amin'Andriamanitra azy. Fa iza ny olona mahalala zay momba ny olona fa tsy mifanahin'ny olona zay ao anatiny ihany, dia toy izany koa tsy misy mahalala zay momba an'Andriamanitra fa tsy fanahin'Andriamanitra ihany. Fa tsy nandrahy fanahy zao tontolo zao isika, fa ny fanahy izay avy amin'Andriamanitra mba ho fantatsika zay zavatra nomen'Andriamanitra atsika tamin'ny fahasoavany. Izany koa ny teneninay, tsy amin'ny teny ampianarin'ny fahendren'olona fa amin'ny teny ampianarin'ny fanahy, raha mampitahy zay zavatra ara-panahy amin'izay avy amin'ny fanahy izay. Fa ny olona zay araka ny nofy ihany dia tsy mba mandray zay any fanahin'Andriamanitra, fa fahadalana izany aminy sady tsy azony, satria araka ny fanahy ny tsarana azy. Hitanareo eny raha tsy azonareo lazaiko eto dia tsy voatery hoe tsy izy akory nareo, mety amin'ny sarotsarotsika zao. Fa zany mahatonga ny tsipiny tsy mety mahita ny marina sy tsy maintsy mamorona relativisme izy, satria tsy mahita ny marina satria olona araka ny nofy ihany, tsy mba nandray izay any fanahin'Andriamanitra. Fahadalany zany aminy sady tsy azony satria araka ny fanahy ny tsarana azy. Fa ny olona araka ny fanahy kosa dia mitsara ny zavatra rehetra kanefa tsy mba tsarain'olona izy. Fa iza mahafantatra ny sain'ny tompo mba hampianatra azy, kanefa izay dia manana ny sain'ny Kristy. Zay no mahatonga antsika mahalala ny marina, satria ny sainan'ny Kristy no nomeny atsika, ny fanahy nomeny atsika, dia mahalala ny marina tsika, dia tehen'ny marina tsika, dia tehen'ny tenin'Andriamanitra foana tsika, dia farantsika mahavita mankatoa ny tenin'Andriamanitra, mahavita manao ny marina.